ao anatin'izay finoana izay ihany moa dia nisy ny fijoroana vavolombelona izay notanterahany marika Tatandraza fijoroana vavolombelona izay niresahany tamin'ny mpanao gazety ny amin'ny fitsanganan'ny tany mapy tamin'ny maty sy niresahan'ny fanahany tamin'ny Jesoa ihany koa. Araka ny fijoroana vavolombelona izay nataona lehilahy iray antsoina hoe marika Tatandraza dia nitsangana tamin'ny maty ny tenany. Ny 9 oktobra 2024 izy no maty voalohany ka nambarany tamin'izany fa tamin'ny fotoana io nitondrany Jesosy azy tany amin'ny fiaina tsy hita. Ny 14 Jona 2024 kosa izy no maty fandroany izay tany amin'ny faritry Toliara. Nambarany ity lehilahy izay nijoro vavolombelona ity ary sefiny dahalo, mpimasy, lehibe ny mpamosavy ary mpanao mazinoara ny tenany ka hialana amin'ny asa ratsy noho izy ny antsoiny Jesosy azy. Taloha zao mbola tsy mpivavaka, tamin'izao mbola tsy mpivavaka zany dia nanao dahalo. Zay le niasako taloha tsy hoe dahalo ihany ampifoka rongony, mifoka jamala, mpisotro toaka, mamilava, ohatran'izay zany da hoe mpanao asa ratsy izao tontolo izao mihitsy. Tamin'izao mbola tsy mpivavaka, zao mbola tsy mpitory filazantsara. Fa amin'izao fotoana izao zany rehefa natsangan Jesosy Kristy tamin'ny maty aho zany dia zao hitanareo lasa mpitory filazantsara lehibe eto Madagasikara zao. Anao dia tongotra mitady manerana ny Madagasikara, mabebaka ny firenena, mabebaka ny ty Madagasikara ity, mabebaka ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka zany. Ary tsy mifidy vodikolitra fa na iza naisa zany dia bebaha na zandarma na miaramila na ny filoham-pirenena na iza na ny mpanao gazety rehetrarehetra na ny mpanao tele mibebaka daholo satria olombelona rehetrarehetra zany fa ho avy ny faranandro. Araka ny resaka natao tamin'ity lehilahy nijoro vavolombelona fa anisan'ny iraka Jesosy ity dia tsy manana tokom-ponoana na tokom-pivavahana ny tena noho ny nambarany. Tsy nandalina ny momba amin'ny Baiboly izy ho hiatrany izy fa Jesosy mivantana no nampianatra azy ny mahakasika ny Baiboly nandritra ny fotoana izay niaonany tamin'ny fanahiny. Nambarany ity lehilahy nijoro vavolombelona ihany ity koa fa rehefa akaiky ny andravana izao tontolo izao izy ka hitety any Madagasikara izy hitory sy mibebaka ny olona satria rehefa mibebaka ny malagasy izy dia ho tapaka ny ozina mangejany vahoaka ka ho isan'ny firenena matanjaka i Madagasikara.